Salama daholo androany sika de ndaondray raha iresaka nitohiny ilay vaovao mampalahelo izay nahazo any Mia Tsiambaratelo ilay zazavavy hitafaty teninany sana fantatra amin'izao ankehitriny izao fa nisakezany andry no namonina faty azy ary natolotra ny fitsarana tamin'ity androandroany ity. Taorian'ny fanaovana fitsirihana an'ireo caméra de surveillance izay nanodidina teny an-toerana no nahafantarana an'izay navandoza izay. Rehefa nanao izay asa ratsiny izay moa ity sakaizany ity dia avetrany nandositra. Ka ny mahakasika an'izay no fakafakaintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadindo ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabony amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any am'sesy sy tamatamata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Mialoha ny idirantsika ampitsopitso ny mahakasika an'izay raharaha Mia Tsiambaratelo izay mpilalao échec malagasy zay dia ndao aloha ho fantaritsika ireto vaovao tsara ho fantatra ireto. Fasana manara-penitra any Ifanadina. Fasana ity hitantsika ity fa tsy mosquée na chapelle akory. Any ranomafana Ifanadina any no misy azy ary vao nitokanana andro vitsivitsy lasa izy ity. Fasana izay vao vita ny Andriamatoa sy ny mbavambahoaka ny Madagasikara vao fidy tao Ifanadina manantena Hajanirina Dina sy ny fianakaviany moa ity fasana ity. Ary nanaitra ny maro moa raha vantany vao nahita an'ity fasana ity izay hita fa tena manara-penitra tahaka anirony fiangonana irony raha nahita an'izany fasana izany. Sady madio no tsara na dia avy ety ivelany aza dia hita fa ao anatiny izay fenitra izay tanteraka ity fasana any Ifanadina ity. Ka maro no maneho hevitra manoloana an'ity fasana ity raha vantany vao nahita an'izao fasana manara-penitra any Ifanadina ity amin'ilay manao hoe raha tahaka an'izao daholy ny fasana rehetra manerana ny nosy hasangambany fa tena hasangambany fa ohatrany irony toerana azo itsangatsanganana irony ity fasana ity. Hoy ny be sy ny maro naneho hevitra mahakasika an'ity fasana ity. Eo amin'ny akora fototra indray miverina mitotongana ny vidiny nikela. Mandalo krizy ny vidiny nikela eo amin'ny tsenany vy iraisam-pirenena. Miverina mitotongana indray ny vidiny ankehitriny raha mba efa nahazo hena kely tao anatin'ny volana vitsy. Nidina teo amin'ny 8,700 dolara manodidina ny 3,70 tapitrisa ariary ny vidiny iray taonina tamin'ny farany herinandro lasa teo iny. Efa mba nananika 7,000 dolara nefa ny vidiny tamin'ny volana aprily lasa teo iny ary efa tafiakatra tany amin'ny 10,000 dolara tamin'ny volana Mei tamin'ny taona ity. Ny tamin'ny volana Janoary no ambany indrindra ny vidiny ho an'ity taona ity satria efa tafidina tany amin'ny 7,700 dolara mihitsiny. Miankina tanteraka amin'ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny tsena ihany koa nefa ny famaritana ny vidiny izany. Taoriany fiemorany toe-karendry zareo sinoa izay voalohany amin'ny fanjifana sy famokarana nikela maneran-tany tamin'ny taondasa ohatra dia marobe ireo vokatra nikela tsy lafo teo amin'ny tsenany vy iraisam-pirenena. Nanampitrotraka izany ny faharisarisan'ireo mpamokatra fiara elektrika hampitombo ny famokarana noho ny vokatra azo tamin'ireo fiara elektrika lafo izay tsy nifanaraka tamin'ny vokatra nandrasan'ny reto farany. Anisany akora fototra ampiasaina amin'ny fanamboarana ny vatoaratry ny fiara elektrika rahateo ny nikela. Voakasika ao anatin'ity krizy ity ny eto Madagasikara efa nilaza ho maty antoka ny kompania mpitrandraka nikela eto amintsika ka efa nandray fanapahan-kevitra amin'ny fampiemorana ireo tetikasa tsy laram-pahamehana ao aminy andaniny ary ny fampihenana ny isan'ireo orinasa mpiantoka asa miara-miasa aminy. Eo amin'ny vaovao mampalahelo indray ny mahakasika ilay zazavavy hitafaty teny Nanisana. Voasambotry ny polisy tao an-tranony ray aman-dreniny teny Analamahitsy ny alahady 1 Jolay 2024 teo ny lehilahy 17 taona izay
nandona any Mia tamin'ny fiara teny Nanisana ka nahafaty azy. Taoriny nahafatesany ity tovovavy ity izay mpilalao échec matianina ity ny alarobia 17 Jolay 2024 dia noraisin'ny polisy ny raharaha. Ny zavatra tsikaritra voalohany sady nanaitra ireo polisy tsy tonga nanatry maso ny razana ny sakaizany ity tovovavy ity. Rehefa natao ny famotorana dia fantatra fa ny fanao fotoana hiazakazaka maraina izy roa ny andro ny alarobia 17 Jolay 2024 iny. Teo ihany anefa niova hevitra ilay tovolahy ka nilaza ny tsy handeha indray rehefa tonga ny fotoana hiazakazana. Kinanjo tonga teo inaterana ihany izy nitondra fiara tamin'io andro voatondro io ary nodominy ilay tovolahy ka maty tsy tradrano ilay tovovavy. Raha ny fantatra dia nitoejaza i Mia ka mety ho izay no anisany antony namonoana azy rehefa tsy nanaiky ny hanesorana ilay zaza. Natolotry ny fampanoavana tamin'ity androandroan'ny 13 Jolay 2024 ity ny raharaha mampalahelo ity. Ka noho izany dia tena tsy kely lalana ny ratsy ary ny olombelona ankehitriny efa hita fa tsy vitsy no efa mivadika biby. Ny sakaizanao ve izay nifankatita aminao tao anatin'ny fotoana lava nefa dia sahinao no mandatsakaina azy noho izay tsy fitovian-kevitra izay misy aminareo roa izay nefa dia iaraha mahita fa samby ao anatin'ny fahatanorana izao na i Mia izany na ity sakaizany ity ka dia tena mampalahelo ny zavatra tahaka an'itony ary mirary finonana feno ho an'ny fianakavian'ny manamanjoatra any izay avy ety Ambohata Gasy. Enganeka ahazo ny sazy izay sahaza azy ihany koa ilay navandoza fa tena mampalahelo ny zavatra tahaka an'izao. Ka noho izany dia nadia eo aza ny fifankatiavana ary nadia mafy sy maro tahaka ninona aza ny toky izay nifanomezana mila mailmailo hatrany fa mampivadika biby ny olona izay resaka fitiavana izay amin'izao fotoana izao. Na ny lehilahy moa izany na ny vehivavy fa dia aleo ihany mitandrina ary aleo mailmailo hatrany amin'izay resaka fitiavana izay fa mety noho ny hevitra tsy mitovy na ihany koa noho ny tanjona tsy mitovy no mahatonga any olona iray lasa manaonao foana rehefa sendra nitranga tahaka an'itony. Ary na dia ninona aza ny fanazavana izay hoentiny ilay navandoza dia tsy mety ary zavapady sy rarany lalàna izany mandatsakain'olona izany ary mampigadra raha temo izany mamono olona izany. Tsy zavatra accident akory fa tena zavatra ninina natao izao nataony sakaizany Mia izao izay mo ilay antsoina hoe homicide volontaire izany raha ny fiteny azy izay mahalaza azy marimarina kokoa. Tena mahavaky ny fo ary tena mampalahelo raha mahita nitranga tahaka an'izao. Mba olombelona ihany ve? Mba mitafo nofo amandra ve? Mba manana anabavy ve? Mba nateraka viavy ihany koa nefa dia manao ny habibiana tahaka an'izao. Tsy olon-kafa akory no nanaovanao an'ilay habibiana fa ny sakaizanao ihany. Izay mo no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lahy sy tomboko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sesy sy Ambohata Gasy. Tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.